Mpilalao voky traikefa sy manana ny toerany eo anivon'izao tontolo izao amin'ny taranja tsipika Netibe izy efatra amin'ny rahalahy izay vao voahosotra ho tompon-daka eran-tany ireto. Anisan'izany indrindra ary Inano izay ampahafantarina antsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Izy no Andrianiana Kristian na Inano ny ahafantarany ny mpilalao tsipika Netibe azy. Tao anaty fianakaviana mpilalao tsipika Netibe no nivoahany ary efa taranaka fahatelo izy. Efa ramkorina ao anatin'ny fianakaviana araka izany ity taranja ity araka ny nambarany. Raha zava-bitany no resahana dia inefatra izy no efa nandrombaka ny naram-boninahitra mahatombo-daka ny Madagasikara tamin'ny taona 5 sy 2 arivo, 7 sy 2 arivo, 4 sy 2 arivo ary ny taona 4 sy 2 arivo. Teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia indroa izy no efa tompon-daka eran-tany lefitra tamin'ny taona 7 sy 2 arivo sy ny taona 10 sy 2 arivo. Anaram-boninahitra maro ihany koa tamin'ireo tournoi maro nandraisany anjara no efa azony, isan'izany ny tany Marseille sy ny taty amin'ny faritra ny ranomasombe Indianina. Ary farany dia izy tompon-daka eran-tany izao izay natao teto Madagasikara. Nanoa taizany fotoana tena rehetrarehetra hoe sarotra indrindra tamin'ny fidina tompon-daka eran-tany iny. Fotoana tena tsapako ohatrany tena sarosarotra tamin'iny angamba natao kely atao amin'ny mihitsy satria ohatra ny somary ratsiratsy toerana kely tsika tamin'ny voalohany avy eo ohatrany hoe vao afaka atao amin'ilay groupe dia ohatrany azo lasaina hoe somary nandeha ho azy ihany dia avy eo satria ohatrany tao ratsy tao amin'ny tema sy ny kara zao ohatrany tsy dia niadiady ny tsika ny parti fa tao amin'ny Belgique tao amin'ny demi ohatrany hoe nahazo tombony foana zany tsika satria nitarika foana dia ohatrany tsy dia tena hoe nampitaitana firy zany vao afaka teo amin'ilay kara mihitsy dia hoe anao amin'ny Belgique dia teo dia ohatrany efa nanombonomboka hoe ho lasy tsika avy eo koa moa ilay frantsay matin'ilay Benin tampoka koa avy eo dia ohatrany hoe vita final zany tamin'ilay Belgique satria nanaraka an'ilay France sy Benin tamin'ny télé zay dia ohatrany voalesy mihitsy ilay France dia ohatrany avy dia avy ny tokanaina hoe tsy maintsy lasatsika. Manambady mananjanaka amin'ny rahalahy Inano, manaraka azy akaiky manohana azy hatrany ny vady aman-janany rehefa milalao izy. Tena faly. Tsy nitaitaina ve ianao? Manahoana ny fahitanao anazy hoe eo amin'izay tontolo ny taranja tsipika Netibe ve raha ny fiainana ankapobeny ao anaty maro? Ilay izy zany miezaka misadapta zany ao an-trano amin'ny fiainana satria vie professionnelle fotsiny azo lazaina anazy dia miezaka misadapta an'ilay izy ao an-trano amin'ny fiainana ao an-trano zany. Ianao ve zany efa anisany tafiditra ihany koa anatin'ny taranja tsipika Netibe? Tsy mba. Fa ianao ve mba manoro anazy misy hevitra ianao ve rehefa hoe milalao izy na ohatr'izany? Misy ka miezaka manoro anazy. Ary rehefa resy izy inona mba teneninao azy? Encouragé dia misoutenir anazy zay. Mendrika ny zava-bitany Inano ho an'ny Madagasikara sy ny tontolon'ny taranja tsipika Netibe.